eo anatrehany fodimandriny ny lehiben'ny faritra teo aloha andreo matoa itombokilahy Robinson David Alexandre dia maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviany dia ny zanaka manjafiny ny vady andefimandriny ny ato amin'ny faritra Aloatramangoro maneho ny fiaraha-miory satria itombokilahy Robinson David Alexandre dia lehiben'ny faritra nampiseho fitantanana modely sy mahomby taeto amin'ity faritra Aloatramangoro ity ary tsy misy izay tsy mahafantatra ny zava-bitany tato anatin'ny faritra teo anivon'ireo distrika 5 dia Ianzobenala, Moramanga, Batozaka, Paravarambola ary Andiramena ka izany indrindra no hitondranay izao fiaraha-miory izao miaraka amin'ny mpiasan'ny faritra Ray Manontolo ary indrindra ny vahoaka ny faritra Aloatramangoro Ray Manontolo no anehoanay izany fiaraha-miory izany dia mirary koa raha mirary ho andram-piadanana itombokilahy Robinson David Alexandre. Eny ary amin'izao fona mahazo ny fianakaviany ratombokilahy David Alexandre izay lehiben'ny faritra teo aloha teto amin'ny Aloatramangoro ary indrindra moa olona navita be izy io ary sady atao hoe olona manampahaizana ihany koa avy ato amin'ny faritra Aloatramangoro amin'ny ankilavy anankiray na dia tsy niara-niasa tamiko ary izy tamin'izy lehiben'ny faritra dia misy ihany koa zany fankalalana izay niarahanay satria rehefa nijanona ho lehiben'ny faritra Aloatramangoro izy dia mbola niverina tany amin'ny asany tapisoko tamina ary izy no atao hoe chef de zone régional tany amin'ny faritra Maivatanana zay tamin'ny andro tamin'izany moa ny tenako ny secrétaire général ny faritra Betsiboka dia nisy tokoa ny fanereserana nisy ny atao hoe fanakekezana misy angamba raha azo atao tamin'izany fotoana izany ka eo anatrehan'izay amin'izao fahafatesana izao dia eto izahay dia matsiaro fa dia verolomanga tokoa ny faritra Aloatramangoro ary manaraka izany dia eo moa zany ny asa vitany teto izay tsaroana hatrany sy ny fiarahanay tamin'ny fahavelony dia mitondra ny teny fankahirezana ho an'ny fianakaviana mitondra ny teny ihany koa fampiononana indrindrandrindra satria dia ny fahafatesana moa dia lahatra Andriamanitra tsika dia zava-boarin'Andriamanitra ka dia izy mandahatra fiainantsika ka dia zay moa zany ny anjarany aty ambony tany ny angaviana amin'Andriamanitra dia mba ho raisina am-pelatany nofony ny fanahiny tombokilahy David Alexandre izay nanana ny toerany tokoa ary navita be tamin'ity faritra ity dia mirary azy mba azo an'izay toerana arakaraka izay men'Andriamanitra azy zay.